Takariva na alatsinainy fa 10 volana febroary taona 2024 miarapa tompo kilasy tompoky vavy tonga soa ianao ato anatin'ny fandarana dinika amin'izao alina izao manasanao ampitiavana be indray izay hanaraka izany hatramin'ny farany novahintsika amin'ity alina ity solitena ny ray aman-dreny ara-drazana izy moa zany novahintsika eto Andriamatoa Rakotondrasoa Noël izay tsy iza fa filohan'ny antenimeran'ny ray aman-dreny ara-foka eto Madagasikara na ny RFM miarapa Andriamatoa Rakotondrasoa Noël tonga sondray ianao ato anatin'ny fandarana dinika. Ya, miarahaba anao dia sady miarahaba ihany koa ny ekipa rehetrarehetra ato dia misaotra amin'ny fanasana ary miarahaba amin'ny malagasy rehetra ihany koa aloha voalohany navita soa ny fety rehetra izay nifandimby teto dia arabaina tsy maty foamanaina satria maro ny loza efa nianjady tamintsika dia mirary soa ny rehetra amin'izay mba ho tafita ny tolona iarahana manao izay ho hazavaina rehefa avy eo mahakasika amin'ny firenena. Ny ray aman-dreny ara-drazana izay nahitana ny RFM moa zany dia tao aorian'ny fifidianana izany hoe tao aorian'ny fifidianana ireny no tena anisan'ny hoe nisehon'izy ireo nijoroan'izy ireo eo amin'izay hoe fiarovana ny firenena sy ny tany malagasy izay nisy ny kongresy nataonareo teny Amandriambero tamin'ny 14 sy 15 desambra lasa teo izany hoe talohan'ny fianianana ny 12 ny volana desambra nanahoana ny akon'izay satria izay mihitsy zany zao no andrasan'ny olom-pirenena anisan'ny zavatra navotranareo tao ny fandroahana aloha nandritra ny 2.70 ora ireo maso vahiny na diplomasia vahiny marimarina kokoa diplomasia frantsay nanao ahoana ny akon'izay zavatra izay taorian'ireny hoe fanambarana sy antso nataonareo ray aman-dreny ara-drazana ireny. Ny ray aman-dreny aloha dia tsy mandry andro tsy mandry alina hatramin'izay satria efa nahita hoe tsy tafita ny tolom-panafahana 47 izay nataon'ny ray aman-dreny teo aloha dia ny fanomezana an'izany no nataonay efa ela izay no nieritreritra ny amin'ny tanindrazana sainga no ny fandaminana sy ny zavatra rehetra tsy maintsy hojerena indrindra fa ny pirofo dia tamin'ny fotoana voalazana ony vao tena nietsika hoe andao amin'izay tokoa ho tohizana ny tolom-panafahana dia ho faranana amin'izay satria tsy tafita tamin'iny ary tsy maintsy atao izay iverena Madagasikara amin'ny malagasy amin'ny alalan'ny foko amin'ny alalan'ny fomba malagasy izay zany no hitondrana azy dia nisy tokoa ny teny Amandriambero fa ny teny Amandriambero efa nialoavana zavatra anankiroa niseho izay natao tao amin'ny motel Anosy tao moa zany tamin'izany fotoana zany dia tena nanambarana mihitsy hoe mody ny vazaha mody ny frantsay moa zany fa tsy ny vazaha fa tsy ny hafa fa ny frantsay hoe isisy Madagasikara tamin'izany fotoana zany dia nitoy moa iny tany amin'ny fanaterana taratasy tany amin'ny HCC sy tany amin'ny ambassade de France dia notohizana teny Amandriambero dia somary natao hoe ngezangeza kokoa satria ilaina ny hevitry ny olona ilaina ny hevitry ny ray aman-dreny ilaina ny hevitry olona rehetra avy any amin'ny faritra dia natsoina izay ho afaka aty arakaraka izay fahazakana azy aloha dia niakatra teto dia tao dia nifaranana tamin'iny fehi-kevitra iny hoe namena feim-potoana ny diplomasia frantsay mba hisitaka kely amin'izay fa andray an-tanana ny tanindrazanay izay hanamboatra ny Madagasikara ary marina tokoa fa somary mafimafy ilay izy kanefa ny firenena tsy azo moramoraina intsony tahaka izay lasa izay fa tsy maintsy andraisana fepetra na fomba ahoana na fomba ahoana tsy maintsy ho faranana ary tsy maintsy atao mahery ny teny mba ahafahan'ny olona mieritreritra tsy vitany hoe fampidiana fotsiny ny diplomasia frantsay tamin'iny fa atao mihitsy ny aza ny teny hoe tsy verina eto intsony raha tsy tafaverina amin'ny malagasy ny ireo nosy manodidina izay taza-maso sy takatoratra nisy fetraikany ihany izy iny fa ny olona mety tsy mahatakatra hoe inona mifetraikany nisy fetraikany satria teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany dia efa taitra daholo zao tontolo zao indrindra fa ny Afrika moa za dia namoaka fitenenana mihitsy ny hoe tokony heritreritra amin'izay la Frantsa fa io ary Madagasikara fa mihetsika ihany koa efa zava-dehibe zany efa fanairana an'izao tontolo zao ny zavatra natao iny marina fa namena 72 heures dia mbola nampiana 48 heures ihany le izy re moa zany dia azo lazaina hoe
tsy hoe mijanona hatreo rehefa tsy namaly avy hatrany izy, tsy hoe mijanona hatreo fa mitoy ny tolona ary tsy maintsy ho tanteraka foana zany raha tsy tanteraka an'io de tanteraka raha-pitso ary zany ny antony anankiray hijoroana amin'izao fotoana zao mahatonga ny fisiany hoe 7 février ny fanombohana ny hetsy-bahoaka satria tsy maintsy moroso makany amin'ny fampidina ny diplomatie frantsay tsika ary tsy maintsy moroso makany amin'ny tanin-drazana ho raisina tanana amin'izay ny firenena manao an'izao na de efa mipetraka aza zao rafitra misy amin'izao fotoana zao de tsy maintsy lalana izorana zay zany angamba ny aloha asa raha mety mavaly ny fanontanianao fa mbola betsaka no anontanianao de avy eo mampiditra zay tokony aminay resaka 7 febroary ianao to inona ny anton'le safidy manokana hoe 7 febroary no nataterahanareo ahetsika izay raha tsy diso manodidina Antaninarenina mihitsy moa zany izy io inona no antao zay safidy zay ny fidianana ny 7 febroary de ny 7 febroary teo nisy raha latsaka nisy olona maty teo ny dikan'izay ho faranana koa le raha latsaka 7 febroary no amaranana ny raha latsaka raha resaka makasika ny firenena satria ny tanin-drazana tsy azo lafiana raha na ratra na aina tsy azo anaovana sorona ny tanin-drazana ka mbola izany no hitondrantsika satria tsika mino fa zanahary tsy tian'Andriamanitra zany hoe olona vonoina noho ny fitiavan-tena politika zany ary tsy azo atao sorona amin'ny tanin-drazana ny olona izay no antony fatenana ny daty ny 7 febroary io de andro hanombohana mihitsy ny hetsy-bahoaka manerana amin'ny Madagasikara ary eto de efa niresaka an'iny ianao de tonga de tsoriko hoe manomboka 7 février amin'ny alarobia tsy miverina io de efa deklarena fa manao grève générale isika manerana amin'ny Madagasikara zany mihidy daholo ny orinasa rehetrarehetra orinasa mpanjakana rehetra fa manao service minimum ary entanina dieny zao satria efa nazo an'le fitenenana makasika an'izay ihany ny vondrokery rehetra ny atoko politika na inona na fikambanana na inona ny syndicat ny vondrona syndicale zay mahafantatra amin'ny marary an'ity firenena ity de tokony hiaraka amin'ny ray aman-dreny ifanohana amin'ny ray aman-dreny ary io na hiaraka ivory andinika amin'ny fomba rehetra ahafahana manatanteraka an'izay fanentanana zany zay Antaninarenina no hanombohana fa kosa tsy miditra ao amin'ny lapa ary tsy fanohatra ampitandro filaminana fa mijanona amin'ny toerana fa ny lalana makao Antaninarenina de bahanana tanteraka tsy hisy olona hiditra tsony eo amin'ny lapa-panjakana Ambohitsirohitra idina koa ny banque centrale satria inona ny antony so misy mindray mangalatra amin'ny vola idina ny ministèren'ny finance ny trésor ho ambenana miasa ny trésor fa ho ambenana ary amin'ny fotoana io ny amoahana ny hevitra rehetrarehetra sy nietsika makasika ny hoe fampodina ny ambassadeur frantsay ny diplomatie frantsay zany eo de mena lalana ny rehetra anao zay patany hoe ahoana no atao afa-tsy ny hoe fandoroana ny saina fotsiny angamba ny tsy azo atao fa omena lalana ny rehetra hoe inona natao mba ahafahana manery ny olona io reo io diplomasia mody amin'izay manomboka zao fa anamboatra ny tanin-drazanay zahay misy antony manokana ny antony manokana de ity centre de crise ity zany hoe ty zany de tena fanalambaraka amin'ny malagasy mihitsy ary fanaovana tsinotsinona ny asina mamalagasy zay mahatonga ny fiandrianam-pirenena antsika salam'izao ary ty zavatra ty de tsy vitany ty ihany fa nitoy le izy inona nitoyny le izy de hoe io zao lay olona le olona natsatoka hitondra ny tany sy ny fanjakana de tsy filoham-pirenena voafidy ara-dalàna tsara ny afantarany vahoaka an'izany tsy voafidy ny maro anisa fa natsatoka ary napetraka gouverneur général hitantana ny Madagasikara araka ny toromarika avy any France manao régime macronien tsika zany amin'izao fotoana zao gouverneur no mitantana ny firenena fa tsy filoham-pirenena zay baikon'ny la France mazava ho azy manamafy an'izany ilay taratasy kely 8 cm iny taratasy kely iny de mamatotra le olona mivantana mihitsy amin'ny frantsay ary ny ao anatin'iny contrat iny ny raha fehezina de ny hoe tsy maintsy manompo any la France ny olona manana ny zavatra io izy ara zany no tompony Madagasikara ave say la France milaza izy fa tia tanindrazana raha tia tanindrazana izy de anjarany kosa mametra-pialana hoe aleo za hiala fa tsy mety ny zavatra nataoko mifona mivantana amin'ny vahoaka malagasy diso ary vahoaka malagasy fa nanao zavatra tsy mendrika anareo raha tena olona izy raha tena olombelona marina izy
zay zany ny tokony ho izy ka ity zavatra ty tsy maintsy ho foaranana io manomboka amin'ny 7 février io ny amaranantsika nyity hoe ho raisinay an-tanana ny tanindrazanay ary tsy misy alim-panjanahana intsony eo fa zay mametraka ny rafim-panjakana vaovao zay tianay hitondrana ny tany sy ny fanjakana malagasy no manao ny trano de malagasy mipetraka ao de malagasy no mitantana azy izay le atongavana mahatonga an'ity zavatra ty aseho amin'ny vahoaka misy angery zavatra tena tsy mety fa anjarany rehetra kosa tokony eritreritra hoe ho ataontsika ahoana amin'izay ty tanindrazantsika ty ho moramoraina ave io zao ny zavatra misy any Sénégal korotany Sénégal am'izao vokatra le zavatra ohatran'izao le ohatran'io ihany de tsika malagasy fe zany farany tako hoe firenena dondrana indrindra de tsy afantatra ny tokony atao makasika any amin'ny tanindrazana izay no antony ijoro ny ray aman-dreny hoe tsy maintsy mijoro ny ray aman-dreny a mipetraka ho arifanina amin'izay a hiaro ny loza tsy anjo ny tanindrazana tsy androa ny vahoaka malagasy hiaro ny asym-piandrianam-pirenena ny ray aman-dreny a de tsy mpanonga-panjakana velively fa tsy maintsy kosa mipetraka ho alokalo-pahendrena aloha ray zay a amozana be tsy mitanila ihany koa ary arifanina fiarovana ny firenena tsy hiaran-doza sy ny vahoaka tsy mijery afa-tsy ny rariny sy ny fahamarinana manao zay amarina ny marina manao zay rariny ny rariny zany no andraikitry ny ray aman-dreny fa kosa rehefa mahita ny ray aman-dreny fa hoe misy loza anjony firenena sy ny vahoaka de tsy maintsy mijoro izy ary tsy maintsy mitongilana makany any hoe aiza ny rariny aiza ny fahamarinana makasika ny tanindrazana zay ny ijoronay am'izao ka rariny sitsiny zay raha mijoro miaro ny tanindrazantsika fa tsy avela andeha am'izay naim-pony any intsony ny firenena fa tsy maintsy asiana arifanina zay zany no antony ijoroana 7 febroary tsy maintsy isy ny ireo zay anatitra fehezam-boninkazo hoan'ireo zay sokajiana hoe mahery fo an'ny firenena anisany hoe ireo zay nambony ainy tamin'ny 7 febroary 2024 anao ahoana mifanandrify amin'ny hetsika hataonareo ohatrany ahoana indray no mety ho fiseho an'izany tsy misakanareo malagasy mitovy amin'ny tena anatitra voninkazo malagasy izy ireo a de ajaina malagasy azy tsy fomba ny ray aman-dreny a no mila vanina sy mila ady na sanatraviny vava andratra zanaka na hamono zanaka tsy toetra ny ray aman-dreny zany avatsika reo a avela izy anatanteraka zay mahafinaritra azy mikasika an'izay satria fahatserovana no ataony eny ary fanajana reo nodimandry tamin'ny fotoan'androny ny ray aman-dreny zany tsy manao hoe maty tamin'ny fotoan'androny tsy izy fa rehefa maty tamin'ny tanindrazana na inona antony nahafaty azy de tsy maintsy ajaina ary zay no mahatonga anay miteny am'izao fotoana zao hoe tonga kosa angamba zao ny fotoana hoe tsy maintsy anajana reo ray aman-drenitsika zay namoiny ainy tamin'ny tolom-panafahana 47 indrindra fa kosa efa isika malagasy no manao an'izay zavatra zay fa tsy ny mpanjana tany intsony ary tsy tokony heritreritra ny anatitra voninkazo intsony zareo fa efa tokony ombo no vonotsika amin'ny 29 mars amin'ny malagasy atsika tsy maninona manatitra voninkazo azo atao ihany zay fa amin'ny fomba malagasy no anajana reny olona namoiny ainy tamin'ny fitiavan-tanindrazana reny nametraka tokoa nareo hoe faranana fitaina sy faranana amin'ny 27 martsa ho avy zao izay hoe tolo-panafahana izay efa natomboky ny ray aman-dreny tany amin'ny taona 1770 ohatrany ahoana ny fanatanterahana zany ohatrany ahoana ny dingana ho ataonareo ahatongavana ya tsotra le fanatanterahana azy satria matsotra azy de malagasy aloha fa fantatra ny heviny fa manana ny heviny izy azo resaka atao miampita am'izao de fa fantany hoe zay le zavatra nandrasanay ny fomba ny lalana atongavana amin'ny famarana anazy de mazava l'izy hoe io le 7 febroary amin'ny alarobia zao ny fanomboana ny famaranana raha midinika zany zavatra rehetra zay nanengana ny hery rehetra hoe hitambatra andao tsika hijery ny fomba rehetrarehetra fa atsika mamarana azy iny moa zany mipaipaika tsy azo resahana eto le izy fa efa misy fa kosa tsy maintsy ifampiarana amin'ny besomaso satria tanindrazana raha sarotra zany tanindrazana zany ary saripady de aloha ifampiarana ny zavatra rehetra zay ho atao makasika amin'ny fanavotana ny tanindrazana ny fifaranana eto azy zany de miteny hoe tsy maintsy farana aloha amin'ny 29 mars io ary 29 mars atsika efa misaotra sy manaja reo ray aman-dreny namoiny ainy tamin'izany fotoana zany tsy maintsy faranana io na fomba hoana ka anjarandrehetra no mandinika sy mieritreritra satria ny malagasy tompony izao no manao hoe avereno aminay ny taninay iza ny mbola isakana an'izany
ataoko fa efa tsy malagasy tsony angamba fa raha mbola olombelona koa ka mahafantatra hoe mbola manina mamalagasy azy a mbola ao anatin'ny rany le mamalagasy azy a de tsy ho vaty misakana am'zany fa tsy maintsy iroso amin'ny fanatanterahana amin'ny fanavotana ny Madagasikara zay anaovana antso avo amin'ny rehetra mihitsy io vonjy rano vaky ty ary erahana de tongava daholy ny indrindrandrindra fa ny eto Andrenivohitra na iza na izy eto Andrenivohitra de efa miomana fa 7 février tsika ny tanina renina maka ny tany razantsika. Ahoana raha misy ny mety hoe sakana ataon'ny fanjakana sy ny sy ny mpitandro filaminana raha ny marimarina kokoa satria raha tsy ivina zava-nisy ny hetsika fotsy izay nataon'ny vondron'ny kandida tena hoe hetsika mpilaminana tsisy hoe gidrakidra na ady fa tena hoe hetsika fitakiana mpilaminana kanefa ireny zava-nisy ireny no erahantsika nahita ireny zava-niseho. Ahoana raha miditra ny tsehatra indray nareo tsy nambaranareo hoe tsisy ny korotana mpilaminana tsisy ny sakatsakana inona no mety ataonareo hembotra ve nareo sa hoe anao ahoana? Ny voalohanteny aloha de zao ny fiemorana aloha de sory eo an-tsaina fa tsy isy zay fa izy miroso io mandeha io de izy mandeha zay ary tsy mijanona raha tratra ny tanjona. Marina filazanao fa hoe nisy ny hetsika fotsy teo ny aran'ny zavatra salamindreny de za kosa zahay ray aman-dreny manao hoe de ho armée française daholo ve ny foroalindahy-pirenena foroalindahy malagasy de ho gendarmerie française daholo ve ny gendarmerie am-pirenena de tsy afaka heritreritra hoe efa tsy mety tsony tokoa ty de mbola anao zavatra salam zany amina ray aman-dreny sy amin'ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka zao no mihetsika mahitsiny mihitsy fa le teo mbola collectif des candidats fa ity tena ny vahoaka tompon-tany misy ny hoe andao miaraka amin'ny ray aman-dreny any amin'ny foko ary manerana Madagasikara satria izay nge matoa tonga am'zao zavatra zao tsy hoe zao vao natao ty zavatra ty ka maimay fotsiny na hoe tany-kafanapody andeha anao zavatra fa efa nisy fifampidiniana efa nisy fitetezam-paritra zany hoe mbola misy aloha faritra sasany mbola tsy tratra no mety manana tsy ampy fa efa natao zany ary nitsodrano avy any de efa azonay hoe tsofina rano nareo andao ary zay mifandray daholy manerana Madagasikara fa tsy hoe tsisy fifandraisana ary miara-mihetsika ary zay misy ny ara no tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy am'izao hoe ahoana moa zany hetsika zany izy sisa no anomba Antananarivo no anomboana azy de Tomasina Antananarivo sy Tomasina idina Seranatsambo sy ny douane mba tsy hisy intsony ny resaka fandendeha zavatra maizimaizina ao anatiny io fa ho fehezina manomboka ny douane rehetra manerana Madagasikara ary ny camion zay mpitatana entana mampitohy Antananarivo sy Tomasina atsahatra aloha inona ny antony andry zareo ihany reo anambakanatsika aleo tsy misy aloha fa aleo tsika hita eo zay zavatra ataotsika fa tsy atao maharitrela fotsiny ity zavatra ty de aveo tsika mandamina azy tsika mandio ny tanindrazantsika tsika no manangana firenena malagasy itsika mandavorary ho jerena daholo mihitsy reo atsin-javatra manahirana rehetrarehetra reo zay tsika vao moroso amin'ny fifidianana zay no mahatonga an'le hoe tsy maintsy atsangana ny teteza mita faran'izay aingana iandraikitra an'izay teteza mita amin'ny fampihavanam-pirenena teteza mita mijery reo antsin-javatra manahirana rehetrarehetra reo sy manitsy ny lesiko hatrizay teteza mita manomana ny fananganana ilay fanjakana malagasy zay ho atsangatsika zany hoe misitaka tanteraka ajanona mihitsy le raha fimpanjanahana anisy teo hatramin'izay zay tsy nanambana atsika tsy nitondra soa atsika fa vao mainka ara namotika sy nangejany firenena de hoe aleo tsika manana atsika mihitsy atsika no manao azy fa elana any ny fa tsy mety teo aloha. Rafitra ohatry ny ahoana zany zay le hoe rafitra hitondrana eritreretinareo hitondrana ny tany sy ny firenena zay hoe verina amin'ny malagasy Madagasikara ohatry ny ahoana le rafitra zany de atomboka aloha voalohany indrindra amin'ny alalan'ny foko jerevana ny fomba ifandraisan'ny fomba malagasy amin'ny fanorenam-panjakana zay mifototra amin'ny foko zany amin'ny fomba mifoko tsirairay avy miainga avy any amin'ny fototra any amin'ny fahendrena malagasy zany ny fananganana le firenena sy ny fomba malagasy ary miainga avy any amin'ny fanomezan-danja ny fokon'olona any fotony ny fokon'olona mihitsy iny no angalana ny hevitra hoe ataotsika ahoana ny tanindrazantsika ary ao anatin' zany rafi-panjakana zay apetrakatsika zay de mipetraka amin'ny toerany ny ray aman-dreny mipetraka amin'ny toerany ny mpanatanteraka ary ny mpanao lalàna
zany hoe io zany mbola tsy azo ho azavainy eto le izy satria tena miova endrika tanteraka Madagasikara fa tsy sala am'izao tsony na tsokola tsy maninona am tena zany teny frantsay hoe nouvelle géographie finale de Madagasikara zay zany no ataotsika zany hoe endrika vaovao mety amin'ny malagasy satria malagasy no nanangana azy ary kosa atokisany zao tontolo zao hoe io zany tsy atahorana tsony fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara firenena mahavelona ny vahoakany no apetraka eto firenena afahan'ny vahoaka malagasy miriary afaka miaro azy firenena matanjaka ara-toekarena firenena mateonina manandanja ary mamiasina mamalagasy ny malagasy indrindrandrindra mbola araka nambaraka teo hoe manandanja eo anatrehan'ny zao tontolo izany no tsy maintsy hoatranga antsika izay le endrika geografika vaovaon'ny Madagasikara lay rafitra misy ao anatiny ao ary ny olona rehetrarehetra ao anatiny ao de zahana am'ra hoe tena olona malagasy tia tanin-drazana tokoa ny mitondra avy any ambony any hatrany amin'ny fokotany sy any amin'ny fokon'olona tena miverina mamalagasy atsika zay zany aloha raha feheziny izy amin'ny ankapobeny fa tsy manana fotoana moa tsika amelabelarana le izy hoe ohatran'inona tsy haiko loatra mafaly anao le izy ahoana zany raha nanao antso ianao teo hoe nilazany ihany koa ianao hoe tsy mety tsony ny zava-misy sy ny rafitra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ahoana raha manao be marenina tsy miaindro ny zavatra fitakenan'ny olona fitakenan'ny voaka malagasy ny mpitondra ankehitriny ka hoe iziriziry hijanona eo mampiferana eo inona ny zavatra mety hitranga raha mandrehany zao zavatra resaka ataontsika zao angambany izy aza daoko fa ny ray aman-dreny aloha ny tokony heritreritra voalohany ny foko malagasy ny tokony heritreritra voalohany satria zanany daholo reo na neto eto arivo ary zanaky arivo reo de tsisy ray aman-dreny afaka ananatra ve ny ray aman-dreny niteraka ve de tsy heritreritra hoe tsy mety tokoa nge ty zavatra ataonareo ty fa mieritreretinareo mialanareo tao anatiny io ary zay misy ny angatahana mametra manaova fialana moramora ampanajana miresa amin'ny vahoaka fa ny ray aman-dreny tsy mitady rano ritra fa mitady amala ho azo atao foana mifampiresaka mandamina hoe inona moa no olana rehefa miaiky izy fa diso andao ary ambarina amin'ny firenena averina amin'ny malagasy rehefa aveo indray milatsaka fodiana tsy misy olana ange zany mila mifampiresaka fa ny olona tsy mifampiresaka sarotra manao zavatra manao azy ka raha mieritreritra izy hoe iziriziry eo izahay ray aman-dreny de efa manambary eto fa tsy maintsy anangana tetezamita hitantana ny tany sy ny fanjakana na isy co-gouvernement aza eo de zay tsy maintsy manangana satria zay tsy maintsy anangana anavitra ny firenenay zay ny andraikitry ny ray aman-dreny ary raha tsy vita zao zany de tsy ho vita tsony fa iza no hitarika iza no anao azy indray zay no antony hijoran'ny ray aman-dreny hoe andao fa tsy ho vitan'ny ao arina satria ny ao afarany hoe tsy mahalala ny Madagasikara mila olona mahafantatra azy ty firenena ty fa tsy mila olona mahay azy zay le antony tsy maintsy hijoroana satria misy asana ny tanin-drazana misy asana fanjakana misy fomba amin'ny fanjakana ny asom-bahoaka tsy maintsy jerevana zany rehetrarehetra zany mahatonga ny ray aman-dreny hoe efa tena very asina tanteraka sika very fahendrena ny firenena de ho avela am'izao ve fa tsy maintsy mijoro am'izay ny ray aman-dreny mampafantatra amin'ny vahoaka malagasy hoe ore olona andaotsika andray an-tanana ny tanin-drazantsika zay mieritrereta zay mbola misalasala am'zany fa ty tanin-drazana ty tsy ho moramoraina antsony ary tsy maintsy iraisana tanana mety azo eritreretina ve nisy sin'izay le hoe fitondram-panjakana roa nisy eto Madagasikara satria mety iziriziriny avy ato an-dany zany hoe ny fitondrana mijoro ankehitriny ianareo ihany koa eo mieritreritra ny hoe narina ny firenena nala ny firenena ao anaty kizo mety azo eritreretina ve zany hoe izy fanjakana roa hijoro eto everiko aloha io fa tsy hanao an'izany izy satria minoko marimarina fa mba olona mandinika ihany reo fa tsy de olona tena azo lazaina hoe olona maty-eritreritra ary za de manao antso manokana amin'ny Andriamatoa Tsay Kristin hoe mieritrereta ianao fa tanin-drazana ty fa tsy fanaovana business mieritrereta fa tany masina ty sao de sanatria ka hibaby ozona hatrany amin'ny taranaka farany indrindra tsy ho zaka zany ka alaza ratsy eto hoe reny le mpamatika tanin-drazana sam'izay koa re olona rehetra ao anatin'ny gouvernement io sy zay mbola mieritreritra hidina aza miditra de zao de aza miditra ao fa io tsy amelanay raha tsy azonay
ny teny farany ngambany eo apetraka ihany koa any Andriamato Andry Nirina Rajoelina manaja anao zahay manaja ny asinao mieritreretanao fa i Madagasikara ty any malagasy fa tsy amvahary tsy ho avelanay mihitsy i Madagasikara afatotra amin'ny vazaha intsony ka régime macronien no hitantana an'ity firenena ity tsy maintsy averina amin'ny malagasy i Madagasikara na inona mitranga na inona miseho tsy ho avelanay tandrazanay ho lasa vazaha indrindra efa fantatra fa maro ny zavatra iseho aorinao fangalarana tany ny arem-pirenena sy sisa zay efa hitany be somaro zany tsy mahalala an'izany maneran-tany de ahoana inona no andraikitra ho raisin'ny malagasy manoloana zavatra zany io zao io maninona i Sénégal efa mitroatra ihany koa misy dikany fa itsika malagasy mihitsy zany ny tena hoe azo lazaina hoe de faran'izay malemy indrindra ve sa efa tsy maty eritreritra tsy mba lala eritreritra am'izay mahasoso mahatsara ny tanindrazana am'izay ary indrindra reo ao anatin'ny fianakaviam-bean'ny ny folo alidavy de tsy afaka hieritreritra ampahamarinana ve hoe ahoana ny rariny sy nisiny am'ty firenena ty no avela salam'izao ny tanindrazana kanefa ianareo no tokony hiaro an'ity firenena ity tsy ho tafiditra anaty lavaka ary indrindra fianakaviam-be ny fitsarana. Inona no mety hoe ny mahatonga ny olona ny olom-pirenena ny malagasy tsy mihetsika araka ilay voalazanao teo satria ny zava-misy amin'izao fotoana izao mitotongana trantsika ny memahantra ny gasy raha ny tarehimarika farany navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ny taon-daza zao dia hoe 8.7% ny taham-pahatrany eto Madagasikara voapirofo amin'ny alalan'ireny zava-misy ny vidim-bary tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra eo ihany koa ny olana jiro sy ny rano saika ireo olana ara-tsosialy avokoa ny voakasika ao anatin'izany tsy mihetsika ny malagasy fa miandry mpitarika hatrany tsy mihetsika inona no mety hoe anton'izay raha ny fijerinao ny antony aloha dia mazava satria eo aloha le efa voataiza hoe le voataiza hoe misy antsana zany mampisaraka aloha anankiray zay ao ny manaraka ny azy de ao ny manaraka ny azy izy zany efa eo zany le hoe fanomezan-daka n'le hoe zarazara ao anjakana aloha anankiray zay eo koa ny fampitahorana misy ny fampitahorana eo koa ny tsy fatokisana intsony le olona hitarika satria efa hita eo amin'ny resaka politika zany de efa tsy matoky an'izany resaka politika hoe mpitarika politika zany intsony vaoaka malagasy misy antony efa ny raha mahita ny zavatra rehetra teo niseho teo satria matetika zany de famadia tanindrazana foana zavatra nisy tamin'ny ankapobeny de efa tsy matoky intsony ny olona fa am'izao ndray mpandeha zao kosa ray aman-dreny no mitarika no mitarika hoe andao am'izay ho alaitsika ny tanindrazantsika za mahafantatra amin'ny malagasy fantatra eo fa ho avy izy ary tsy manana izy tsy manatahotra fa matoky izy hoe ray aman-dreny ve de amadika azy zay no antony hijoroana am'izao fotoana zao anairana malagasy hoe andao fa ny ray aman-dreny no mitarika ary za mihitsy no eo hiatrika zay zavatra misy miseho eo fa tsy andositra velively na iafina fa hoatrehako ny zavatra misy fa matoky koa manana ny vahoaka malagasy tsy anary fa hiara-misa lahy hifarimbona amin'ny fitarihan'ny ray aman-dreny ny hery rehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana faharoa tsika mahantra teny mihitsy ianao mahantra tena azo lazaina hoe tsy mahantra fotsiny intsony fa efa maty ny fahantrana efa tena tsy zaka ntsony tsy misy malagasy mahazaka an'izao ntsony tsy izao Madagasikara manana ny ampy ary manana mihoatra raha ara-toekarena manana ny ampy ary manana mihoatra mihitsy azy fa nampahantrana ary izy mbola mitoy io mbola ho avy izy io mbola fampahatrana amin'ny malagasy io mitoy izy io satria tsy malagasy ny mitondra ny tany sy ny fanjakana fa gouverneur général ary natsatoka fa tsy lanim-bahoaka natsatoka mihitsy ny hitondra sy hifehany ty firenena ty ary ny vahoaka malagasy sy ny arena ao anatiny zay ny zavatra misy am'izao efa fantatra daholo nge mipaipaka rehetra any ambadika any tsy fantatra ireny bois de rose reny mivoaka ny resaka be milanga sy sisa tsy mampaninana filatex etc io jiaby io efa mipotra daholo izy am'izao fotoana zao izany rehetra zany ve de avelantsika fitrandrahana volamena fandroahana olona amin'ny tany fakana tany tsy hitako tsony efa azo lazaina hoe any amin'ny afo be Madagasikara de ataon'ny ray aman-dreny ahoana no hijery ny vahoaka malagasy hiainan'izany ny ankizy kely efa tsy mihinan-kanina intsony ny olona marary de zay matanjaka de misitrana ho azy eny
ny marefo de maty rehefa tsy mahazo anjara vitana avy amin'Janahary de ohatra vidina lafo ny fahasalamana, vidina lafo ny aina eto Madagasikara. Ny fandriam-pahalemana raha ho tany saina ilay izy tsy ho vita fa tena hoe rakotra tena difitra tanteraka Madagasikara. Izany ve de mbola tsy hampihetsiboro ny olona ihany hoe andao tokoa faranana zany zavatra zany. Zay no antejoro Ray aman-dreny mitarika ankehitriny hoe andao faranana am'izay le retsy fa mba ho fiainam-baovao am'izay no atao tsy atsangatsika eto Madagasikara. Ho faranana raha ny tena izy de tokony ty volana janoary ty namaranana anazy saingy hoe fandaminana moa tsy maintsy misy ary fampiresahana de le datin'andro koa mila jerevana koa hoe manahoana sy manahoana eto. Zay le mahatonga le izy. Rehefa tafajoro amin'izay ary le rafitra eritreretinareo hitondrana tsy tantanana ny Madagasikara sy ny malagasy rehetra. Antenaina ve zany hoe isy fiovana tanteraka ho afaka ao anatin'izao fahantrana lalin'izao no vahoaka malagasy? Tena azo antoka satria zay efa nanomana plan national de développement ho tanterahan' zay filoha olany eo hitantana ny tany sy ny fanjakana. Ho afaka satria inona ny antony ny olana eto Madagasikara de resaka sakafo aloha anankiray ray zay mbola misy anankiray koa ngeza be ataoko hoe le ray zany be maromaro, le ray faharoa lay énergie nataoko hoe le énergie resahako am'izany le akora fototra hoentina manodina ny orinasa sy sisa ohatra zao jirama zany sy ny resaka fitrandrahana ny Bemilanga sy sisa reny azo atao tsara no tsy manao investissement jirama intsony fa zavatra hafandray no resina mba zavatra metraika any amin'ny vahoaka raha resaka énergie ilaina satria tsika manana zavatra betsaka fa izay moa zany tsy ho resahako eto dododolo le izy satria resaka any amin'ny resaka stratégie zany fa ao anatin'le plan national de développement zany efa misy an'izay hoe azo atao tsara ary zahako tena sahako milaza aminao 7 taona na 5 taona ao aorianan'ny Rwanda tsika am'izao araka ny filazany sy ny déclaration taona iny. Fa raha ohatra ka isika malagasy no mitondra ny tany sy ny fanjakana tsika ny feandreo indrindra vitatsika tsara mitantana ny olona 7 taona fotsiny na 5 taona raha farany ela de ilozantsika i Rwanda. Inona ny antony? Rwanda ange firenena kely nefa be mponina ary tsy manana ny akora rehetra rainy, tsy manana ny arena ohatra ny Madagasikara izy. Ka rehefa miara misa lahy tsika rehetrarehetra hoe andao ary ara-iasy tsika hifarimbona fanalana Madagasikara ao anatin'ity fifantrana ty de vita zay omena sehatra ny olona fa ny olona eto Madagasikara nge tsy omena sehatra ny olona ny orinasa misy ary apitehana zereo re mahazo ny zavatra niseho tany amin'ny plaza reny iny mahazo an'ity koa mbola io misy fiatraikany rehetrarehetra io. Tokony hoe rehefa orinasa mamelona malagasy de tsy kasihana mihitsy na aniza na iza na navaza aza satria gasy any miasa ao fa saingy kosa ny fitantanana mila jerevana hoe mila ho aradrariny am'izay ny fitsinjarana ny vola eto Madagasikara manana politique monétaire équilibré tsika fa tsy zay tiana atao no atao de anaovana business daholo le zavatra rehetra. Io nge mahatonga antsika tsisy vary anaovana business le vary fa raha hoe tena namboly vary hatramin'izay ivoky ny malagasy voky ary io problème jerema io raha tena nijerevana ny fotony hoe andao rivotra andrahana efa ataoko hoe latsaka fireny io na pétrole zany efa tokony latsaka fireny. Zay mampatonga anay miteny hoe misy zavatra azo atao ane be da be. Zany hoe antenana ihany koa zany ny azon'ny tanora asa rehefa hoe mijoro zay hoe fanjakana ajorony Ray aman-dreny Aradrazana zay satria tsara patsivony ihany koa fa nisehatra ny fanabeazana amin'izao fotoana izao tena hoe latsaka tanteraka katerina tanteraka betsaka ihany koa ny tanora no mivoaka amin'ny fianarana kanefa de lasa mirenireny fotsiny miankin-tambozo ny fitenin'ny zareo izay lasa mipetrapetraka fotsiny. Mazava ho azy satria ny olona rehetra ao anatin'ny firenena ray zany na ataoko hoe hatrany amin'ny olobe na ny tsy anasa na ny tanora de tokony hanana zo iaina, tsy anasa de tokony hanana zo hiasa indrindra fa ny eto amintsika ane na miasa aza le tanora tsy aradrariny na fitsinjarana ny karamany azy
ary matetika aza tsy any amin'ny zavatra ny anarany no ametrahana azy amin'ny asany indika zay misy zavatra ngeza be jerena ao anatin'le izy mba hahafahany rehetra amin'izay hoe mifampitsinjo mila fitondrana mitsinjo vahoaka no apetraka de voatsinjo daholo ny rehetrarehetra iraha mijery hoe ahoana ny fomba ahafahan'ny olona miaina kalalahana ahafahan'ny olona mampivoatra ny fiaina tokantranony amin'ny akapobeny ahafahan'ny olona mampivoatra ny fireneny ary tsy ny fireneny ihany fa ahafahan'ny olona mifehy ny fivoaran'ny olona any ivelany zany rehetrarehetra zany tsy maintsy andrafetana paikady daholy na tonga anay efa nametraka plan national de développement atao amin'ny teny frantsay satria misy andony ny teny zany de fitaovana reny fa tsisy hoe zay malagasy de ionikionina hoe ataonay amin'ny malagasy daholo ty fa ny teny de fitaovana ampiasaina ahafahanao miasa sala miasa rehetrarehetra zay zany le izy ka ny tanora zany indrindraindrindra anisany hoe hofanina mihitsy ampiomanana mihitsy hiatrika ny ho avy ara-toekarena ao anatin'izao tontolo vaovao ny fivoarana numerika zao satria tsika ne na inona lazaitsika misontrotra foana izy zao fa misy ny intelligence artificielle indika zay zany fa miazakazaka be ny fivoarana ary ny kapasité hitantanana amin'ny firenena de mila kapasité ambony no zavatra tantanana mila niveau intellectuel tena ambony zany fitantanana firenena zany fa tsy hoentina amin'ny fitiavana io tsy firenena tsy mandroso amin'ny fitiavana fa asa no atao ao ary paikady ny firenena tsy mandroso moa fa mivoatra ny firenena ny tokony isy fa zany vombolana mandroso zany tokony efa tsisy tsony fivoarana no ilaina de fampivoarana zay ka i Madagasikara tsy afaka mivoatra amina projet de société ana olo tokana heritreritra olo tokana ve no ampivoarana nyty firenena ngeza be ty fa iza ny andraikitra sasany manahoana mifaritra rehetra zay manana ny ampy ao aminy maninona izy raha mena fahafahana ampivoatra ny faritra misy avy tsirairay hatrany amin'ny fokon'olona ny eto antsika zany no olana de zao rehefa ilatsaka ny candidat anankiray de projet de société daholo no arangaranga de ny olona koa manontany hoe manahoana le projet de société ny fampivoarana firenena de sala miatrikady ady ny Ukraine sy Russie tsy projet de société no entinao fa paikady no entinao hoe ahoana no andreseko aiza zany paikady zay nisy ve tamin'ny zao fitondrana zao fantatrareo ve hoe ahoana raha mipaipaika hoentiny afahana mampivoatra amin'ny Madagasikara ngeza be ty clarification des rôles et actions nisy an'izany ve teo inona n'le profil ana administration ho ampiarina eto Madagasikara manoloana ny filan'ny fivoarana numerika sy ny tontolo ino ty izy ny politika ny mondialisation compatible am'izay ve le politika apetraky ny fanjakana satria zay nge no fehezinao hoe ianao ve manana le capacité afaka amigérer an'izay tsy misy an'izany anketo Madagasikara ahoana no inonao fa isy fivoarana eto Madagasikara zero tsara ny zavatra misy ao anatin'le gouvernemanta zavatra tandrametaka sikototo namanamana fotsiny misy ny olona nametraka dossier be da be tany ijerevana tsy makany akory le izy de ahoana ny firaisana tsokombakombany ao anatiny firaisana tsokombakomba am'le hoe ahoana ny amezana ny reto arena reto ho atsika fa tsy ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny la Frantsa indrindraindrindra zay le mahatonga andray aman-dreny mitsangana am'izao hoe efa tsy rariny tsonikosa ary tsy mety zao tsy mendrika amin'ny malagasy zao fa tokony efa hifarana kosa aloha le fijaliana sy le fahantrany sy tsy fandriam-pahalemana sisa zay namezana ndraiky tratrany amin'ny fokon'olona miteny rehefa mijoro le rafitra mbola le rafitra trano ho resahantsika anao ahoana ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara amin'ny firenena any ivelany amin'ny frantsay ohatra satria anisan'ny hoe amin'izao fotoana izao mpitondra frantsay no mitondra antsika anisan'ny nambotriny malagasy zany hoe frantsay zany izy ve fiaraha-miasa sa hoe anao ahoana ny toy fiaraha-miasa amin'ny frantsay aloha tsika aloha zany aloha mazava ho azy rehefa namaritra l'endrika géographique vaovao Madagasikara de lalakafa mihitsy ny zorana zay aloha anankiray ny fiaraha-miasa amin'ny frantsay esory ao an-tsaina amin'ny fiheverana fa raha misaraka amin'ny la France tsika de very tanteraka isika ne mamelona ny la France fa tsy izy mamelona atsika raha izy mamelona atsika manino tsika tsy mitovy amin'ny la réunion fa manino tsika mahantra
ny orinasany tonga iza be arao tsara le circuit monétaire napetraka amin'ny frantsay amin'ny zavatra anakoro fotsiny teneniko fibre optique de circuit monétaire ny io banky io de frantsay io banky privé atsika ireo avy any frantsa izy maketo à la réunion iny de afrika de makany de miverina maketo zay le lalambolan'ny frantsay ny fibre optique manaraka an'iny ihany ko dikan'izay zany a i Madagasikara no pont fiarina raha toekarena ny la France i Madagasikara nataoko hoe firenena dondrombelona indrindra tsy mahafantatra zay tokony atao manoloana ny zavatra misy ataon'ny frantsay eto i Madagasikara ny tompony reny fa ny hafa no nono mandritra ny ainy zany ny zavatra misy eto i Madagasikara no niteraka i la Frantsa no manananaka zavatra zany ve de mbola tsy ampieritreritra ny vahoaka malagasy ihany hoe mety ve zao zavatra zao sa tsy mety itsika maty ny olona velona ny olona mandeha itsika mijanona mba tokony ngamba kosa rehefa tsy rariny tsony kosa raha mbola zao no eritreretina hoe hotoizana fa asa tsy haiko aloha eritreritry zareo amin'ny mpitandro amin'ny filaminana sy ny sisa fa zay no anay zavatra tsotra zay tsy mijery afa-tsy zay asosy atsara Madagasikara tsy mikatsaka afa-tsy zay ka raha izany no sakanana indray hoe andeha hotondrana grenade lacrymogène na tatositosika ny ray aman-dreny ohatrany hoe manalasala ihany de hosahanareo ve ny anao ray aman-dreny an'izany zavatra zany ray aman-dreny niteraka mba mieritreretra ihany mahena an'izao zavatra zao miova zany indrindra zao ny fanontaniana mipetraka na enivon'ny tambajotra tserasera na izay mpanao gazety ary liana amin'izay hoe ianareo hoe tsy matahotra fisamborana satria iarahantsika malala ny fomba fiasan'izao fitondrana izao raha matahotra ny ray aman-dreny zany de anao akory zany ny ty Madagasikara ty fa matoa mipetraka amin'ny toeran'ny ray aman-dreny ianao ray aman-dreny mitana ny azo mangam-pirenena mahafantatra ny tsy mety de ny tahotra aloha de tsy misy raha sanatria avy mivavaka misy manana eritreritra isambotra zay de hoe ataovy arako samboro ny ray aman-dreny fa tsy ny ray aman-dreny ny samborona amin'izany fotoana zany fa i Madagasikara ray manontolo misy hoe mipetrahy ianao ry Madagasikara fa ianao tsy mahazo miteny mangina anao fa ianao tsy maintsy andehozanay zay no hevitry ny fisamborana ny ray aman-dreny ka olona iza ao anatin'ny foko malagasy no isambotra ray aman-dreny raha tsy hoe olona fa tsy manana foko zany ho an'Antananarivo manokana ty teny ty hoe samy eto Antananarivo ve de ifampisambotra fa hoaiza eto Antananarivo ianao no isambotra ray aman-dreny eto Antananarivo mba mieritrereta ihany ka izay ray aman-dreny de tsy matahotra ary vonina isedra zay zavatra misy raha sanatra mivavaka misy zay fa za kosa aloha mino fa tsy anao an'izany ny mpitandro filaminana fa efa eritreritra izy hoe tena marina ny tenin'ny ray aman-dreny andao tsika hiara-navitra ny tanindrantsika andao tsika hiresaka andinika zay fomba ahafahantsika mametraka ny Madagasikara amin'ny toerana tokony misy azy mandeha de mandeha ny ora Andriamatoa Rakotondratsoa Noël manapakana ny fandarantsika fa mialohan'izay tsy vao izao no nandika lalàna zany hoe fitondrana Ratsoelina izany hoe fa nisy ny mandat na fepitao-pitondrana izy ireo tamin'ny 10 taona lasa taiza ny ray aman-dreny agadrazana ary nahoana ianareo zao izany hoe aty aoriana andreny hoe fifidianana andreny vao tena hoe niseho sy ny joro teo foana ny ray aman-dreny aradrazana mandinika mijery mamakafaka de amin'izao fotoana zao izy mandray fanapahan-kevitra dia manatanteraka amin'izao satria efa ampy ny pirofo ary tsy ny ray aman-drerirery no mahita fa ny vahoaka malagasy rehetra mahita ny tsy fetezan-javatra eto ny tsy fandikan-dalàna tsy magaga le tsy fandikan-dalàna satria le lalam-panorenana misy io ange tsy atsika andry zareo io lalam-panorenana tsy natao amela amin'ny malagasy hieritreritra ny amin'ny tanindrazany tsy mety amintsika zany io zany tsy maintsy hofaranana amin'izay fa tsy atsika io fa n'olona aleo tsika manana ny atsika de tsika mampiasa ny atsika amin'izay ka ny fandikan-dalàna misy zay tiany anaovana azy jereo tsara fa firenena 7 sa 9 aty andafa aty Afrika no voakasiky ny article 42 iny fa i Madagasikara irery tsy nanajany iny io hita i Senegal io tsy manaiky io mikorotana ny olona amin'izao fotoana zao
sarotiny amin'ny tanindrazany daholo ny olona ny firenena rehetra maneran-tany de sarotiny amin'ny tanindrazana fanety Madagasikara avy aloha ny tanindrazana zay anaovan'ny olona anaovana azy any de tonga fotoana hoe avy aloha amin'izay kosa e tsy rariny kosa e ampy zay le ijoroana inoko fa nazava ary nitondra fanazavantsaina moa zany marimaritra kokoa atsika tany atokantrano tany olom-pirenena vahoaka malagasy izay fanazavana sy fanontaniana isan-karazany nitondrana valiteny tamin'ny Andriamatoa Rakotondrasoa Noël izay tahaka ny mahazatra président afatra fofony hamarana antsika ny fandaharana inona ny tianao ampitaina ny vahoaka malagasy izay manaraka antsika amin'izao fotoana izao. Ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy izay mahita zao fandarana zao de tsotra ihany tsy zao velively Madagasikara tsy zao no nandrasantsika fa fiainana mateonina ary mendrika sy manan-danja eo anatrehan'izao tontolo zao tsy mbola misy raha manjary eto na inona lazaina na inona ambara ary iza no anjary azy tsy maintsy itsika no mandray an-tanana ny tanindrazantsika voalavirary ty fireneny ty ka izao fitariana ataon'ny ray aman-dreny zao raha fantatrareo fa marina dia mifanetana andaotsika irahina hiavana anamafy ny fihavanana anavitra ny Madagasikara reseho ny tahotra fa nytahotra amin'ny fahavalo ny fandreseny ary misikina fa hiatrikady reseho ny fahavalo fa samy lehilahy koa dia samy ary mahery tongava maro amin'ny 7 febroary amin'ny alarobia zao fa io no hanomboantsika ny famaranana ny tolom-panafahana 47 ananganatsika fanjakana ananganantsika firenena vaovao itsika no nanangana azy makasitraka makatelina tompoko Ayeny ary tompoko lasy tompoko vavy tapitra ny fandarana andinika amin'izao alina izao angasitrahanay ianao nanaraka ny fahitalavitra MBS sy ny onjam-peon'ny MBS moa zany angasitrahantsika ihany koa Andriamatoa Rakotondrasoa Noël filohan'ny ARFM nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana andinika soradoko izay ihany koa ary no izy fa mametraka ny veloma mandrapitafaha indray veloma tompoko